Sotran'Andriamanitra lehibe tsika riava koa nahatratra ity andro anio ity indray ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesoa Kristy Tompo hivavaka isika. Andriamanitro rainay izay ny an-danitra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay, ilay tompony hery sy ny fahefana, ilay mendrika haja sy ny dera ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ankehitriny Tompo dia sandratray ny feonay hidera sy hanome voninahitra anao ary mifona aminao zahay ny amin'ny tsy fahatanterahanay na tamin'ny teninay na tamin'ny fisainanay na tamin'izay nataonay koa aza. Fa mino zay fa mamindra fosy miantra ianao, le Andriamanitra be famindram-po sy fiantrana, ary amin'ny tean'io ity dia sokafo ny fonay andray ny hafatra sy ny teny tsara avy aminao, le Andriamanitra miteny ka manam-pahefana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika riavako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Galatiana toko 2 andininy 7-20 hatramin'ny 9. Galatiana toko 2 andininy 7-20 hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona ho aminareo riavako ny fahasoavana homban'ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompony finoantsika. Amen. Galatiana toko 2 andininy 7-20 hatramin'ny 9 no tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika indray hifampizarana ka handraisantsika hafatra amin'ity andro anio ity. Ny konteksta izay mialohan'ity Galatiana toko 2 andininy 7-20 sy ny manaraka ity dia ny fifandirana nisy momba ny fiainana ny finoana kristianina teo amin'ny samy apôstôly, ka nahatonga ny zava-nisy tao amin'ny fiainan'ny fiangonana tany Galatia mihitsy aza, ka nitenenan'ny apôstôly Paoly azy eo amin'ny toko 3 manao hoe ry Galatiana adala, ary any amin'ny toko 5 dia lazainy hoe efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka nofo izany fahafahana izany. Vokatra zany indrindra no nampotra izao fampianarana izao, fehi-kevitra mitodika sy mampitodika rehetra amin'ny Jesosy Kristy, lay maty, voaombo sy maty tamin'ny hazo fijaliana. Lesona ho antsika riavako malala amin'ity andro anio ity dia ny hoe i Jesoa Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, na ny fahafatesan'i Jesoa Kristy. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy voalohany indrindra dia mamelona antsika ao aminy. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia mamelona antsika ao aminy. Fifamaliana teo amin'ny apôstôly Paoly sy Petera no ny andohan'ny ady hevitra hitantsika eo amin'ny 9-20 zany, izay miresaka ny fahafahan'ny jiosy na tsia miara-misakafo amin'ny jentilisa na dia efa niova kristianina aza izy ireny. Toa nisongadina teo ny
anjara toeran'ny lalàna. Ny lalàna jiosy zany izay ny feo azy ireo, ka teo anivon'izany natonga ny apôstôly Paoly tery am-panahy hanazava ny finoana kristianina. No azavain'ny apôstôly Paoly tamin'izany fa misy ny toetra izay mampiavaka andaniny ny olombelona ary ankilany an' Jesosy Kristy. Ny olombelona dia ambaran'ny apôstôly Paoly ary ambaran'ny soratra masina raha teo koa zany fa ny olombelona dia voaozina, voageja, voazioga ny lalàna, teraka teo amin'ny lalàna ka miondrika eo ambany lalàna, ary zany mahatonga ny olombelona ho voaheloko aza voaheloko ny lalàna. Ny olombelona dia arak'izany dia mpanota ary zary lasa miaina ao anatin'ny fahotana, ary izany fahotana izany no mitarika azy mandeha makany amin'ny fahafatesana, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe fa ny fahafatesana no tambon'ny ota. Asia kosa nefa hetsakilan'izany ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay velona ka afaka mitondra fahavelomana, afaka mamelona ho an'izay rehetra vonona andray azy raha teo ihany koa. Io Jesosy Kristy io raha teo lay antsointsika hoe velona mandrakizay, ka tsy mba misy fahafatesana ao aminy. Arak'izany ny azo fijaliana no mampiray ny olombelona amin'ny Kristy, ilay marina, ilay velona. Ny azo fijaliana no marimaritra iraisana eo amin'ny tontolon'olombelona izay feno fahotana, feno fahalovana, voazigo lalàna, mety maty, sy Kristy ilay velona mandrakizay ary marina ka tsy nisy tsy fahamarinana teo aminy. Tsy maintsy naterina teo amin'ny azo fijaliana ny fahotan'ny olombelona mba hamelomana ny tenany izay maty ny fahotana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ilay marina no tonga ota sy nivesatra ny fahafatesany maro. I Jesosy Kristy izay marina, mpandresy, ilay velona no nanome izay rehetra nananany teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny olombelona mahantra, mpanota, maty, ka nandray izany ho azo kosa. Arak'izany ny fahafatesantsika sy ny fahotantsika olombelona dia lasa fahafatesan'i Kristy koa, ary ny fahavelomana no mitondra fahavelomana ho antsika raha teo ihany koa, araka ny teniny teo manao hoe raha izao dia ny amin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona amin'Andriamanitra aho. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Arak'izany ry havako malala dia miariary fa noho ny amin'ny Kristy izay voaombo teo amin'ny azo fijaliana nanaiko ho faty dia mitondra fahavelomana ho an'ny olombelona rehetra raha teo koa izy. Ary manamafy zany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korinthianina 2:5 dia ambarany eo amin'ny andininy 4 sy ny 15 dia hoy izy milaza manao hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny azo fijaliana sy ny fahafatesan'i Kristy no zary lasa altara nanaovana ilay sorom-panavotana ho an'ny olombelona mpanota ka mitondra fahavelomana ho an'izay mino. Ry havako malala, dingana lehibe feno fahasahiana sy fanetretena no raisin'i Jesosy Kristy hamelomana antsika izay maty amin'ny fahotana, kanefa no velomy maimaimpona atao aminy. Anjarantsika koa zany
ny manaiky sy mandray zany fahavelomana omeny zany, ka manolotra ny fahotantsika rehetra, manolotra ny tsy fahatanterantsika rehetra, manolotra ny fiainantsika izay mbola voazioga ny lalàna ho eo aminy mba hananantsika fahavelomana, manolotra ny fahotana zay rehetra mety antsika raha te ho velona ao aminy isika. Fa izany no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny toko 5 amin'ny Galatiana ihany 4:20 manao hoe fa izay any Kristy Jesoa dia nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Koa tsy velona hanao zay sitrapoko intsony aho, tsy velona hanao zay sitrapontsika intsony isika, tsy velona hanao ny sitrapon'ny mpino isika, fa velona hanao ny sitrapon'izy Andriamanitra. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy arak'izay hitantsika eto dia fahafatesana mamelona ny olona, mamelona antsika ao aminy. Ny zavatra faharoa afaka malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia fahafatesana mamelona ny finoan'ny mpino, fahafatesana mamelona ny finoan'ny mpino. Hoy ny voalaza eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 20 sy ny 120 manao hoe fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Arak'izany ambara ry havako malala fa misy vokany eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiainam-pinoan'ny mpino ny fanavotana izay nataon'ny Kristy ho azy teo amin'ny hazo fijaliana. Zary lasa kristianina mahay miara-miaina, kristianina mahay miara-monina, na jiosy na jentilisa, ka tsy misy olana aminy raha zay resaka sakafo zay ambarany lalàna momba ny sakafo. Ny fanehoana ny finoana amin'ny fiainana andavanandro, ny fanehoana ny fahavelomana ny raisina ny Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro no antsoina hoe finoana kristianina, na antsoina hoe velona amin'ny finoana. Ny fahafatesan'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana zany dia tsy mamelona ny mpino fotsiny, fa mamelona ny fiainana andavanandro ary mamelona miaraka amin'ny mpiara-belona aminy mba ho tsara ihany koa. Miaina ny fahasoavana ny finoana, miaina ny fahasoavana ny finoana, ny fitiavana ny mpino, izany no ahafantarana fa velona ao amin'i Kristy izy. Izany hoe miaina sy mivelona amin'ny toetrany Kristy amin'ny fiainany andavanandro raha teo ihany koa. I Kristy no fahasoavan'Andriamanitra nomena ny mpino, dia ny mpino rehetra koa zany dia miaina ny fahasoavana, ka tonga miaina zany fahasoavana zany amin'ny fiainany andavanandro, ka nahatonga ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe ampo anao ny fahasoavako, faneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. I Kristy dia fitiavan'Andriamanitra hita maso nomena ny mpino. Arak'izany dia adidin'ny mpino rehetra ihany koa no miaina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiara-belona aminy. I Kristy sy ny finoana ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra no mahavelona ny mpino. Arak'izany dia anjara ny mpino koa ny miaina sy ny tahiry ilay finoana tsara mba hahavelona azy mandrakariva. Ry havako malala, fiainam-pinoana mitohy sy maharitra no ilaina sy takiana amin'ny mpino. Mila seho amin'ny fomba hita maso zany amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny mpiara-monina, amin'ny manodidina, ary misy fiantraikany sy akony eo anivon'ny fiarahamonina manodidina mihitsy. Fandinika sy fietreritra ary arak'izany ry havako malala ny fanontaniana hoe olana ianao mpino sa vahaolana eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Mpanamaivana sa enta mavesatra eo amin'ny fiarahamonina manodidina antsika isika mpino?
inona no anjara brikentinao raha pino ianao ho fampivelarana sy ho fampiroboroboana ho fampandrosona ny fiarahamonina izay mitaraina ka milanao hampandroso azy, ho tsapanao amin'ny famaliny izany fanontaniana izany fa ny tompo tsy namelona anao hamono ny hafa, ny tompo tsy namelona anao hamono ny hafa, ny tompo tsy maty foana teo amin'ny azo fijaliana hamelona anao nefa ianao andeha hanafotoana ny hafa indray. Tsy maintsy miaina sy mivelona amin'ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavan'ny tompo izay rehetra no velomina. Matoa ny tompo namelona anao tamin'ny fahafatesany dia tiany hamirapiratra eo amin'ny manodidina anao ny tara-pahazavan'ny fahamarinanao sy izay fitiavanao an'Andriamanitra sy ny hafa. Feno ry havana malala raha feheza izany tenin'Andriamanitra any teny hoe safidy mahaleo tena sy mahadidio avy amin'ny tompo ny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, tsy notereny fa safidy mahadidio ho azy zany. Toy izany koa ianao ankehitriny, tsy terena hisafidy ny lalan'ny fahavelomana avy aminy, saingy mampanantena antsika kosa ny tenin'Andriamanitra fa miavaka maharitra ny fahavelomana entiny koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Ary rehefa velona ianao dia tsaroa fa miarabelona amin'ny Kristy ianao ary tiany tompo hiarabelona amin'ireo velona tahaka anao koa, ka mitondra ny faneva ho amin'ny mpiarabelona rehetra araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe velona isika ho amin'ny tompo, maty isika ho amin'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia amin'ny tompo ihany. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra sy mideranao zahay, lay fijaliana sy fiaretana, ny lalan'ny azo fijaliana izay nizoranao no namelona anay ka mahatonga anay hanana fiainam-pahasambarana, ahafahanay mijoro vavolombelona koa ankehitriny fa velona izahay noho ny aminao Jesosy Kristy ilay maty nisolo elokay. Misaotra anao Tompo nanaiky nitondra ny zioga anay sy ny vesatry ny fahotanay fa mitondra anay ho amin'ny fahavelomana ary mahatonga anay koa ho velona ao aminao. Ndreto ary izahay Tompo, manomboka amin'ity andro anio ity, hampamirapiratra ny fahavelomanao amin'ny fiarahamonina manodidina anay, eo amin'ny ankoranay, eo amin'ny fiangonana misy anay, amin'ny fiarahamonina sy ny toeram-piasana misy anay, eny amin'ny firenena sy izao tontolo izao mihitsy aza. Fantatray Tompo fa Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra manam-pahefana amin'izao tontolo izao raha teo. Koa indro entinay izany fahazavanao zany hamirapiratra amin'izao tontolo izao izay maizina sy difitry ny fahotana ary mila mirona ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny fijoroana vavolombelona ataonay mba ho marina sady tsy manatsiny eo anatrehanao ary ahatonga olonay anao fijoroana vavolombelona izay araka ny fahamasinanao koa. Dia io Tompo, niezaka ataon'ny fiangonana amin'ny famelomana ny afon'ny fitiavanao mba hahatonga ny mpino hivelona amin'ny asa fanaovantsoa, hijery ireo fiarahamonina mila vonjy ary ihany koa hamaly ny etaetan'ireo izay mijaly sy mitaray. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.